Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Ny tena ty. Nosoratany RS Zita. Zoma amin'ny rina. Oloravaka. Arliva. Ary mampionona. Christophe Rabearmanana. Ary Tsiaro. No mamelona ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Andro 10. Ndresaka taman'olona nga ianao? Ny antso teo mama nanafatra vola. Dia ndresahako taminy koa ny momba ny akatsika azy darapitso fa tsy navelany. Fa ahoana? Ka tsy tia ny hijaly aty hono ny zafikeloniko. Fa inona moa no tokony hampijaly azy aty? Fa nga mbola tsy nilazainao taminy kosa aloha ny momba na? Efa fantany izany e. Sainginy tsy hatrano no nasetrany. Ka ataoko ahoana moa? Ianao koa nge tokony tsy niresaka aminy an'izany tamin'ny telefoniny. Isika olona hidina any ihany ko. Ka mba saika hoe ampiomana azy ange ahy e. Heverinao fa moramora nga ny anarahana aminy amin'ireo zaza efa zatra azy ireo. Indrindra fa efa kely. Dia ahoana izany? Maninona moa raha makany any tsika rapitso ary? Ka inantsony ary ny atao any? Fa nga ianao tsy mba mandalona mitsidika azy ireo mihitsy raha tsy misy antony-tika. Tsy foaka ny aty mangataka lavitriko. Jereo azy zao mbola tsy aiza akory dia efa manao sahaty. Ka ianao koa nge mba mamela vesatra ho azy. Nahoana moa izy ny tsy hangataka aty aminao? Sy zaza mbola kely reny koa ve moa dia alany firikapoaka amin'ny rivo e. Aza manana toetsy anotran'izany fa tsy dia tsara izany. Ray aman-dreny sy ny zanak'izao ihany. Matoa izy mangataka dia tsy manana izay. Iza moa ny mba hangatahany eo raha tsy ianao? Ianao izay nalokan'ny kibony. Navelao any koa izany ka. Meo vola alefako any fotsiny. Maninona raha makany any ho asika rapitso? Dia isika ihany no mitondra ny vola. Rivo tsy te efa maro noho izany koa. Anga kosa moa dia efa maro fa raha tsy avelany dia ajanony. Oaka izany fa meo aty ilay vola alefa raha me ihany ianao. Vola ohatrinona ary? Roetsy. Tsy ampy an'izany vola izany intsony ao amiko. Rehefa mandeha miasa amin'ny latsinainy no mivily makany amin'ny banky. Olona efa tsy mihinan-kanina androany dia mbola hiandry ianao any amin'ny banky amin'ny latsinainy indray. Ka tsy misy vola intsony ange ho aho e. Inona moa natao eo? Rapetso tsy misokatra amin'ny banky. Mba samba mangataka vola aminareo alefany amin'ny ray aman-dreniko vera nga ny olona dia efa ilinareo any amin'ny tsy misy sahady. Izay indray ilay menimenina. Ka ianao ihany no mahatonga an'izany eoko. Tsy efa nanazava kosa ve ahy? Vola ataontsika loka mandra-pahatonga ny latsinainy sisa anao ao. Maninona zao raha alefa aloha izany dia amin'ny latsinainy indray mandefa ny ambiny. Alefa soare. Dia tsisy loka izany tsika mandra-pahatonga ny latsinainy. Ka efina amin'izay misy oko. Eno afa maiko anao ilay vola dia oka izay ka. Tena tsisy vahaolana afa-tsy very sy ny tokantranonareo a? Angamba izay sisa no azo niraisina. Hatramin'ny divorce ve? Vita. Efa antantara zavatra tamin'ny sy momba fahafatesandravaka zanak'izay a? Raha azo atao dia oka mba tsy atsokafona intsony momba an'izany. Mialatsiny ray. Dia aiza zao mialy? Asa? Izay tao an-tranoko izay no nahitako azy farany. Tokony mba tsy nanapa-kevitra rery tamin'ny fotsiny kosa se. Nahoana raha mba nandalo tony mazatra dia mba niarahany dinika. Hatr'izay ve se nresaka tamin'ny foana ninona dia rehefa zavatra kaovambe toy izany ray vao nandositra. Satria efa fantatro ny hevitra setsiny. Fa ansosokevitra tsy mba ny sainy sy akory a. Efa takatro hoe efa fantatro fa tsy maintsy andravina foana no ao an-tsainy se io. Izay mihitsy ny tsy nandalovako tao anatin'izany. Raha izay moa ny efa tapak'izay inona intsony no tokony atao eo? Dia hisy irery izany ny ao? Efa manana mpikarakara ao ka. Mpanampy? Iantao no anarany. Fantatro fa rony vehivavy tsy akasitrahany sy rony izy. Saingy navitra atao anatin'ny famoiza-po. Dia fitiavana ny tambiny. Tapako navany ampahany olako ny fisiny. Ka naresy tamin'ny antony tsy fantatro loatra. Dia efa miara-mipetraka amin'izay ao izany izy?
manala fahanginanao izy to lasa manembona andravaka loatra mantsy raha vo irery izay. Hita ny sefa mety atao ary aza misalasala fa eto foana amin'izay ilainy se. Aro aizy ty ianao? Anaty voninkazo any amin'ny fasanjanako Fanga zany le zavatra nangatany? Tsy mbola nitady an'le izy fa tratran'le antso tany ampiasana tamin'iny. Dia afaka manaraka anao ve zany? Amanga ny fahasambady kokoa ka tsy dia tsara ny akanasanao any. Ianao ihany ange no niteny fa miala efa nentinao namanga ny fahasambadinao e. Satria izy vadiko ara-panjakana tamin'izany. Ndana re. Dia tsy asa zany. Mandalo any any rehefa avy eo e. Zay fa lasa. Ny ariko. Mazotoa ianao. Mba fiainana mampime koa izao any Asirivo izao ka anarany ihany mba miara-mipetraka fa dia ny trano sy ny fandriana ihany ny iraisana. Izy tsy be teny, manjombon-dava, mandeha miasa tsy tafota raha tsy hariva. Tonga atao trano indray zara raha mba mifampiresaka fa dia misakafo dia mamonjy fandriana dia matory. Na ny manoroka aza tsy ao anatin'ny programany akory. Masony aza moa zara raha tompony any amin'ny endrikoko. Fa iza koa ary zany miverina sady verivo nefa raha izy ve dia andondona fa tsy tonga dia hiditra sady tsy nahino feona tomobila koa teo sady ny telefoniko nefa tsisy mesazy na antso sy voaray akory. Manahoana? Manahoana ianao madama? Ahoana ny ianao izay? Saika mba hitady amin'ny Monsieur Rivo azafady. Tara kely ianao fa vao teo izy izao ny lasako. Ay. Fa inona moa ka izy saika itadiavanao azy? Mba nandalo tety manodidina dia mba nivilika. Mba ilazao izy azafady raha tonga eo fa nandalo teto ah. Iza moa? Azafady Docteur Herman. Ok izay aloha fa sao dia lany tatahako ka mila mitsitsy be fa lany tataha hony atao sérieux tsy maraka mihitsy io amizay le akama nandrasanao tsy niova ny vidiny fa ny tataha koa tonga dia doublé ny tontolo andro ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 1000 foana ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2000 tsy miova manankera efatra amby 20 ora doublé ny tataha fa tsy izay fotsiny promo be miaraka amin'ireo tolotra be connect mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money tolotra misy bebotra vidéo ao amin'ny site Tarab Maxis na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be tolotra mety tsara réseau ao tsara ao tsara. Orange eo anilanao. Bonjour. Efitra tsotrako amin'ny fiarana amin'ny sakafo eny dia davinao. Bonjour vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny ingam-panahany mpahandro. Masambatra ampianakavy na ao an-tokantrano na anaty restaurant spaghetti bonjour ihany ny atsika aramo fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenananao bonjour daholy Mahazo toerana rysia Sotra nandalo tany aminay ony sy afaka malomaraina. Nisy marary nijereko teny dia mba nivily fa efa taza-maso ihany koa. Efa fantatro ange fa tsy ho tratrako tosy. Azoko tsaina mihitsy ny antony azy. Mino fa le vehivavy niresana sely niresaka tamiko teo ambaravarany izy indrindra. Tsy hoe mitsara azy aho fa milaza ny mba hitako fotsiny to lavitra ny fihetsiny matsy izany fahalalam-pombo izany. Ny fomba fitafiny dia mamaritra sady ny fiainany. Efa nambarako tamin'izay nefa isan'ireny tovovavy tsy lany ny sereny izy. Tsy veniko fa andro alina ny aonanay voalohany. Fantatr' izay tsara ny fiainan'ny vehivavy mivoaka amin'ny andro alina. Tsy nampaninona nefa izany. Tsy fantatro fa na ny tenako aza tsy voapaiko ny saiko intsony tamin'izay alina izay.
dia ino ny tanjony sy aminy? Mbola tsisy neninona aloha no teo aminay no tantara tamiko no momba azy izy. Tsy manambady izy fa manan-janaka anankiroa. Na eno an'izany na veriveriny saiko ka nirona ny eritreritra hitapikitra taminy. Dia mipetraka ao koa izany ireo zanany? Any amin'ireo ray aman-dreny ny antany ambanivohitra izy ireo. Nisy fotoana izay saika mba hoe akazy tany fa tsy navelandreniny be ny raha tafaresaka tamin'ny telefona talohan'izany izy anta. Fa hovariako ny fanontaniana teo. Hatreto aloha fiainana tsy misy tanjona no iainanay. Fiainana samy mahatsiaro irery dia mifanantona mba hisian'ny famalian-dresaka. Mamory tanteraka se. Tsy misy atao amiko intsony izany fa efa nifafan'ny fisian'ny anta teo amin'ny fiainako. Ary mialy, efa nanjavona niaraka taminy koa ve? Angamba, satria efa mezaka ankehitriny hiala tamin'ny lasa nampivarolavo atanteraka. Ny fahafatesana tandindona mipetraka manaraka ny fiainako mandrakizay fa ny lasa mbola azoko adinoana ny valina niaraka tamin'ny dian-drango tanako izay nikosoka nefa nisy teny amin'ny tribonaly mba hanafoana an'izay vaovarakitra. Nahita miala tamin'ny herinandro. Ay, tsy hoe tafaresaka izay fa tsinjoko fotsiny izy. Tsy karotro teny amin'ny endriny tamin'izay fa kikisa anaty tsaina makadiry izy. Na le salovana na sarika fijery iny aza nanjara niketrona sy antitra tsy vidiny. Resy loatra izy. Resy noho izy. Noho izavy? Angamba tsy dia izany loatra ka. Nenina koa mba isan'ny nambabo azy. Fa nijery noho izy izany? Tsia, angamba azo mahevanina hoe noho ny tsy fitandremany. Diso rivo. Fa tsy marina koa anefa se mantetika ny fahadisoana ao aty amiko. Efa samy manana ny fiainana izay izao hoe. Heveriko fa izay no maso kokoa anay. Tsy mba mahatsiaro irery ve ianao rehefa miasa ireny? Tena mangina. Io tele izy izany mba namako ato nanomboka maraina ka mandra-pahatonga anao ny ariva. Mivatana amin'io reraka ny rara. Ary mba voatondraka ao ihany ve ireny voninkazo ao ireny? Ny rarako aza mila tsy ho vitako ka izany ny anondrahako an'izay voninkazo nao any. Raha misy zavatra tsy araka re dia mitenena fa tsy avela fotsiny ohatran'izany. Izaho zao mana tena hoe araka ao daholo ny rara ato. Ankoatra ny sasalamba dia tsy manara-maso intsony any. Efa impiry ny taraina taminao momba an'izany moa e. Mba nenonao ve? Ka ny ato an-trano anie no nambaranao e. Ka tsy raraha tokantrano kosa amiko ny fandrahana voninkazo rivo a. Tady ireo fa tiako ohatranao koa reo. Ka tsy ataoko ambany zavatra izany mihitsy. Efa nisy talohanao reo. Ary tanan'olona toy ny toerana misy anao ankehitriny no namboly sy nikolokolo azy tamin'izany ka nahatonga azy toy ireo ao io. Amiko ny voninkazo tsy dia ilaiko amin'ny fiainana e. Fa rehinao no te hisahirana amin'ireo a dia mitedava olona nondraka azy. Teneno ilay mpanasalama sao dia mba afaka manao an'izany ary fa mbola ny karamany. Izay no olona izay natramin'izayko. Eno hafa aoka izay e. Raha mahatsapa mangina ihany ianao. Maninona moa raha angatahantsika amin'ny ray aman-dreninao ihany ireo zanakao ireo e. Na dia anankiray ihany aza omeny dia tsy maninona ange. Izay zaza koa ve dia anambatambazan'olona arivo a. Rehefa tsy omeny dia avelao any. Sady efa mahazatra koa izany tsy misy an'izareo izany. Miezaka eny foana. Peo amin'izay ary nijery fa atory. Aza tia izay tondraka voninkazo izay maraina. Mangitahita mafy azy zany ka. Dia toeran'ity kosa aloha tsy misy na dia tamingana trano anankiray mba hidirana aza. Tena reraka mafy azy zany. Ny andro koa tena mahatsemboka vavy izany na dia tsy misy masoandro aza. Fa maninona tokoa ary ny ety no mazava ihany nefa dia tsy misy masoandro. Dia inona koa no nahatonga ao aty? Ary aizy ty toeran'ity? Tontany karakaina tsy misy ninonina. Tsy misy na dia bozaka anankiray aza. Hatramin'izay nandehanako izay dia tsy mbola nifanena na dia mba natazana olona na dia indray serana akory aza. Fa rivotrina koa ary izany mila hamingana azy any. Masoko ve ny manjavozavo fa
ohatra mahatazana olona ry alory ie tena olona zato tao tsy mandeha fa mijanona ohatrany hoe miandry azy any aloha fainganina ny diako sao dia mba olona manana tranodiana ihany io ary toka tata ravaka tomisindraha be ianao ravaka tata ny zanako fa naninona ianao naninona no fona tata fona fa hoaiza ianao e hoaiza anao inona any ianao a ravaka tsy a tsy fa bonjour le spaghetti tsy ary diso fanantenananao Orange eo anilanao nanotra ho anao teo mitantara eto amin'ny Record FM. ny tena ty nosoratany RS Zita Zoma amin'ny rina olo ravaka ary liva ary mampionona Christophe Rabearmanana ary tsiaro nona melona ny tantara nandray feo sy nanany tosa miaro fi mbola itoy